Falmiarabatsika jiaby amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray tarty androandroany ity ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika menakavy. Ny fitahin'Andriamanitra ny eo aminao sy ny ankonanao ary herinandro vaovao diavintsika ity hitondra fanambinana, hitondra fahasalamana, indrindra fanasitranana ho azy rehetra marary. Tsodrano ihany koa zao mba ho tahin'Andriamanitra ny fidiram-bolanao, ny aktivité jiaby ataonao. Tsodrano zao mba tsy anao le agnisan'le olona ho sahirana, mba tsy anao le agnisan'le olona ho mosary fa tena ho vatsin'Andriamanitra salamina nataony tamin'ny Eli, na de tany ilan'ny rano kiritara nomeny tombo famatsina mahagaga. Ho tanteraka aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mitsahatra ny tenako mizara ny soa, ny mahafinaritra, indrindra mba ampitombo ny ara-panahinao, satria zany moa zany ny agnaran'ity volagna ty amintsika tozona, volan'ny fitombona ara-panahy. Raha sitrako de mba partageo amreo namantsika izao video zao, zarao amreo havana, zarao amreo rahalahy, rahavavy, zay mba olona mba fantanao fa aminao atao amin'ity serasera tia dia mba ampafantaro izy fa misy lesona tsara zay afaka ampandraisa antsika mianakavy. Anatin'izay de ivavakantsika satria hitako fa efa maika ianao andray ny lesona sy hianatra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonako fitahina ho an'izay rehetra manaraka amin'ny vantana. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonako fandresena, fiadanana, indrindra ny fiarovany fanamasina ary ho tahina manokana ny fandraisanao an'izao mesazy zao, tsy taky ny fahenonao ny zavatra rehetra fa tena hiavaka ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zay rehefa vagnano lafa amin'ny androany ity tsika de iresaka andreo lalagna maromaro zay ahafahanao mandresy. Tadio fa ny fiainana eto ambony tany ty tsy zavatra mandeha ho azy fa misy principe tsy maintsy arahana. Ny olona anankiray matoa hitanao hoe nisy fahombiazana ny fiainany, tsy naombomby fotsiny tamin'izao izy fa nisy principe atao narahana. Matetika ny mampiavaka ny olona anankiray de zay zavatra ataony zay. Be ravagna ny olona gaboraraka. Tsy vitsy ny olona zay mandeha dahoara ozy le fitenin'ny zatovo amizao fa tsy te hivaky loha hoe inona no mba ampahomby anahy. Ianao ve mba efa nametraka zany question zany teo amin'ny fiainana? Matetika ny zavatra vitatsika de le miteny za karaha mba efa nanao andry, za karaha mba efa zao, fa ndana mba hapetrao fanontaniana hoe inona no mba mety ampahomby anao. Raha ny olona anankiray nanao philo de mahay tsara an'izany fa ny zavatra anankiray raha vao ametrahanao question tsy ankijanona farafahakeliny 500 na valim-panontaniana hitanao anatin'izay. Donc zany ilaina ny mametraka fanontaniana foana amin'ny fiainana. Ny zavatra anankiray ametrahanao fanontaniana tsy ankijanona tsy maintsy ahitanao valiny mahafapo, na ela na waingana. Ka mba apetrao ny question hoe inona no tsy mampahomby, inona no tokony ataoko mba hampahomby. Ka mba anisany ty resako anao ty misy lalagna vitsivitsy reto zay tokony ataonao na amin'ny ara-panahy io, na amin'ny ara-nofo io, na ohatra koa ianao mety hoe mba te hanao activité, na tsy haiko hoe mba te ho lasa entrepreneur, na tsy haiko hoe ho lasa pasteur, ho lasa tsy haiko inona ny tianao atao fa afaka ampidirina amin'ny lafim-piainantsika rehetra ity sosikevitra omeko anao androany ity. Ao anatin'izay revany satria agnisan'ny zavatra anankiray tsy tiavan'ny olona fivavahana. Tena mialatsigny raha mba hiteny an'izay. Agnisan'ny zavatra tena tsy tiavan'ny olona fivavahana satria vitsy kely ny kristianina mahomby. Presque gabogaboraraka daholo. Ao ny sasany magnatao lamba fotsy fa ikolony akanjo io mainty, maloto, voretra. Ao ny sasany ndray zay tena hoe ao anatina médiocrité zay zavatra ataony. Be da be raha vao misy namako anankiray mpandraraha zay moa de niteny mihitsy izy taminahy hoe pasteur ozy, aleko izy mampiasa olo tsy mivavaka toy zay olona mivavaka. Fa inona moa mahatonga an'izany? Tsy aleo mba olona mpivavaka mba omegna vola. Ozy izy ngiafa ny olona mpivavaka ozy tady ataony amin'ny agnaran'i Jesosy daholo raha jiaby de lasa ataony tahiny tompo anao raha vao miteny anazy ozy fa tsy mba rahany mihitsy raha teneninao. Jereva am'izany fa lasa ohatrany hoe misy fanakianana tonga any amin'ny sehatry ny fivavahana. Ary io no agnisan'ny tsy tiavan'ny olona mpivavaka. Io no mahatonga le fagnenjehany satria vitsy kely ny kristianina mahomby, vitsy kely ny kristianina manan-karena. Lasa tsy inon'olona itsony hoe Jesosy afaka mitaha. Tsy inon'olona itsony hoe Jesosy zany mba afaka mampanan-karena. Jesosy zany mba afaka manova fiainan'olona. Ka ireto misy principe, misy lalàna, misy zavatra atoroko anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy anankiray voalohany le hoe loi du mentor créatif.
mila manana mentor ianao na amin'ny ara-panahy io na amin'ny fandrarana io, apetrao foana zay ho lalàna hoe iza no apetraka ao ho mentorinao, mentor créatif. Eto zany a de reo olona zay efa manao an'le zavatra, tsy haiko izy mety pasteur izy, de anao mba tianao asan'Andriamanitra de izy no apetraka ao mentor créatif. Mety PDG izy de anao te hanokatra orinasa de izy no apetraka ao mentor créatif. Zany hoe olona efa manao an'le zavatra tianao atao, zay le hoe mentor créatif. Ianaranao zany ny fanaony, vakinao ny bokiny, enonao ny CD-ny, tena arahanao akaiky mihitsy momba anazy satria apetraka ao izy ho mentor, arahanao izy fa tsy alavirinao. Za zao riavagna nisy taona mba nakagny Ampiandranomasina, de nisy taona efa nividy boky anankiray valerina 2,5 millions, boky fotsiny io. De betabe n'olona agnadala atao ino raha karaha io, boky kely zay izy, an'olona zay efa manao an'le zavatra tiako atao. Ary tena hitako ny fahombiazan'le olona de napetrako izy ho mentor créatif. Zay zany zavatra anankiray voalohany. Faharoa, mametraka koa ianao le hoe loi du désir ardent, fanirina fatatra. Mba misy an'zany fanirina fatatra zany ve ao anatinao. Io zany nefatarinao fa fanirina fatatra mafana agnatinao ao, tianao an'ity, tianao an'ry, enao ihany mahay anazy, misy zavatra mafana anatinao. Ny olona tsy irinao a tsy afaky ny anova ny fiainanao. Ny zavatra tsy irinao a tsy ho tonga ny fiainanao, na oviny na oviny. Mila apetraka foana zany zay fanirina zay. Zary lasana bavy tena mialatsiny, mety tsy maresy lahatra anao, fa zany de misy karazana mpanompon'Andriamanitra zay tena iriko ny fanomezam-pahasoavanao anatiny. Mila misy an'izay riavagna agnatintsika ao, na amin'ny resaka activité io, mba misy fanirina fatratra ve ao anatinao. Zay le hoe désir ardent. Ny zavatra tsy irinao matetika mako tsy ho asianao tombambidy mihitsy. Ny zavatra asianao tombambidy amin'ny fiainanao ihany no ivadika réel aminao, na ela na aingana. Fahatelo, loi des objectifs précis. Objectif précis. Na antsoina am'le hoe tanjona mazava. Inona mba tanjonao ary tena apetraka ao tanjona mazava, fa tsy hoe tanjona manjavozavo na hoe tanjona sendra mba niresary, fa tena hoe za anao an'ry, za anao an'ity. Zay le hoe objectif précis. Ny olona te hanan-karena tsy maintsy feno tanjona ny fiainany, ohatra ianao ka te hanan-karena. Ny olona te ho lasa lavitra tsy maintsy feno tanjona ny fiainany. Ny olona manana vision tsy maintsy apetraka foana ny tanjona amin'ny fiainany, na inona na inona. Sahala aminay zao mitondra asan'Andriamanitra io, apetraka ny tanjona mazava hoe amin'ity volagna ity tsika anao an'izao, amin'ny herinandro ambony tsika manao an'izao, amin'ny alady tsika, de ireny avy eo magnaraka ho azy ny fahombiazany. Ohatrohatr'izay zany le izy riavana. Mila mandinika zavatra ianao mba azahoanao vola ohatra. Mila mandinika zavatra ianao mba hampivoatra n'le activité-nao. Mila mandinika zavatra ianao mba hahatonga anao avory olona, ohatra ka zay sehatra zay tianao hatongavana, sy ny sisa sy ny sisa. Misy le anankiray le hoe loi d'enrichissement. Zany koa zany mila hainao manao an'zany. Loi d'enrichissement. Mampalahelo manko fa be da be ny olona tsy miasa lohany zany hoe ahoana ny fomba mba azahoany vola zany. Ary io mampahantra olona maro. Io no manahirana ny sain'olona maro. Tsy manana ide izy mba hanaovany zavatra. Tsy manana ide izy mba tonga ny vola ho eo aminy. Fa heveriny fa hoentina mbavaka fotsiny ny zavatra anankiray de tonga ho azy. Tsy mi-existe zany riavana, fa mila hevitra ny zavatra rehetra. Vakinao ny Deutéronomia 8:18 fa mampianatra mihitsy hoe fa tsarovo Jehovah Andriamanitra ao zay manomenao hery mahavory arena. Hery mahavory arena. Le hery mahavory arena tsy inona fa soso-kevitra avy amin'Andriamanitra. Ka ianao koa zany mila mametraka an'izay loi d'enrichissement zay. Zany hoe manao zavatra mba ampanana, mandinika zavatra mba azahoana vola. Reo zany l'izy riavana. Aveo teboka manaraka loi d'entrepreneuriat. Zany ny zavatra tsy maintsy apetraka ao zany raha te handroso ianao. Loi d'entrepreneuriat. Inona ndray zay? Matetika de tena vitsy be araka le ndresako tary ambolohany ny kristianina entrepreneur. Ny ankabeazantsika de tia miasa amin'olona fa tsy mba tia hanangana orinasa, tsy tia hanangana zavatra mba ho antsika manokana. Ndany mba manangana zavatra raha lasina bavy. Aza manaiky raha tsy mba misy zavatra dominenao eto ambony ty tany ty. Satria ny olona rehetra namboarin'Andriamanitra, nametrahan'Andriamanitra voan'ny fahalebiazana ao anatiny. Ndana voainy ianao fa zakaji, ndana etseony ianao fa zapriminy. Fotoana zao afantarana anao.
Tadio tsara ravana fa anatin'ny confinement sahala am'izao de fotoana anankiray ahafahanao mandiny zavatra, ahafahanao miprépare avenir, ahafahanao tena mametraka andreo karazana objectif goavana eo amin'ny fiainanao. Azo atao tsara zany zay zavatra zay. Fa aza miantehitra fotsiny za raha vao misokatra eo andeha agnatitra dossier ary, andeha agnatitra an'izao ary fa mba andana mba sahy manangan-javatra. Misy ndray le anankiray hoe loi des petits commencements. Io zany tsy maintsy miditra amin'io ianao na tianao na tsy tianao. Loi des petits commencements. Zany hoe manomboka am'izay kely eo am-pelantanana. Manomboka na de kely ara io. Satria fa voalazan'ny Baiboly zany fa ho kely ozy ny andohanao, fa ho lehibe indrindra ny afaranao. Loi des petits commencements. Inona le zavatra tianao resana am'izay? Atomboy am'izay am-pelantananao ny visionnao. Aza megnatra nombotra zavatra kely. Aza matahotra fandana mihetsika fa mombanao Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny zavatra kely no isehony voninahitr'Andriamanitra. Tadidiko zay vao nanangan'asan'Andriamanitra voalohany revagna olona 3 mba voataonako. Nagnofa tragno na 10 millions zay tamina toerana anankiray zay fa olona 20 ny tonga mivavaka ao. Betabe ny zavatra nanakivy fa sa fotsiny za nanomboka na de kely ara ny zavatra nitranga teo. Ka ianao koa na de ndeha taoko hoe tsy manana afa-tsy vola 10,000. Tsy haiko hoe inona mety anagnanao fa ndana tomboy am'izay kely anagnanao fa ho lasa io. Betsaka mahatonga ny olona tsy mety mavita mariage de satria miandry vola be tonga am-pelantanana. Apetrao fotsiny ny projet de mariage, alefaso ny planning, alefaso reo karazana programme isan-karazany fa ho hitanao fa ho tratranareo ny tanjona. Fa atsika raha vao miandry zavatra am-pelantanana zany tsy vita. Andriamanitra naran'izao tontolo zao nge ny tany fony, tsy nisy endrika, aiza ny tambony laly fa jerevo fa ny fanany Jehova ozy namomba tambony rano. Ary tsy vitan'izay fa nietsika Andriamanitra ny teny. Ndana koa anao mietsika na kely aranao am-pelantanana na tsy misy ninina ro aminao atomboya am'izay misy eo aminao le izy. Misy koa le hoe loi du courage. Zany hoe mila mahery foana, mila courage foana na de sarotra ny lalana. Misy karazana courage pour prendre des risques. Le courage pour prendre des risques. Zany hoe mila manana courage ianao i-risque amina zavatra anankiray. Io ihany ravagna no mampiavaka ny olona tsirairay. Satria tsy mitovy ny zavatra sakin'ny olona tsirairay atao. Tsy mitovy. Misy karazan'olona rehefa zavatra sarotra tonga de tsy sakiny atao. Misy zao karazan'olona ny volany ataony any amin'ny compte épargne satria anony tsy misy risque. Za milaza aminao fa ity karazana compte épargne aty tena tiany banque mihitsy satria kely ny intérêt payeny aminao. Nefa ny volanao ampiasainy. Betabe zany ny olona tsy tia mirisika. Jerevo nampiavaka ny Petera tamin'ireo apôstôly rehetrarehetra niaraka taminy. Nanana apôstôly 12 Jesosy. Fa i Petera tena niavaka mihitsy ny antony de satria i Petera nanana risika. Rehefa nantsony Jesosy izy teny ambony rano, izy rery ny teny atsoy makany aminao risika zany ralasana bavy. Ny zavatra hitanao fa goavana ao amin'ny tanàna misy anao de vokatry ny risika zay nataony ranona sy ranona. Ianao koa afaka amin'ny risika ho hitanao fa ho lasa lavitra ny fiainanao. Eo koa zany revagna ny manaraka de hoe tia misisika manao zavatra. Mila tia misisika ianao. Amin'ny teny frantsay moa le hoe persistant. Ka maro ny olona manangan-javatra fa rava foana satria kivy eny agnelagnelana izy. Fa raha ianao misisika foana de ho hitanao fa mijoro ny zavatra ataonao sady miroborobo. Misisia foana. Na de crise ara misisia foana. Aza manaiky amin'ny mody la boutique zany. Aza manaiky amin'ny pikatona orinasa zany fa misisia foana sady hoentinao ambavaka le izy. De ho hitanao fa hitranga ny voninahitr'Andriamanitra. Ty anankiray fahasivy ty mila tsy adinonao le hoe loi d'assistance divine. Tsy maintsy ravagna ty ary tena tokony apetraka anao voalohany mihitsy hoe aoka mba Andriamanitra ny assiste anao. Aoka mba ny lanitra ny assiste zay zavatra atao fa aza mandeha mokon-doha. Aza mandeha amin'ny fisainana fotsiny. Rehefa mba misy fotoana anao tahin'Andriamanitra, ndana omeo zay mba tokony an'Andriamanitra. Rehefa mba hitanao mandeha tsara ny asanao, ndana mba manohana koa ny asan'Andriamanitra. Zavatra sahala am'izay matetika magnararaka atsika. Ndana tadidio fa reo olona zao tontolo zao manao zavatra matetika misy mpimasy foana vatsiny ara-bola. Misy mpanompo sampy ao omeny zavatra. Fa isika kristianina indraindray na ny pasteranao raha dionao rehefa mba tafita ianao. Ny mpanompon'Andriamanitra mitaizanao raha tsy atsonao akory rehefa mba mandresy ianao. Tongava saina fa mila assistance divine ny zavatra rehetra atao. Na varotra io, na inona activité atao, ilaina foana ny assistance divine. Maro ny olona manao zavatra fa tsy mila an'Andriamanitra. Manao activité izy fa tsy tia mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Engany mba tsy ho zany ianao. Teboka magnaraka de ny gestion du temps. Fahaizana mifehy fotoana. Io tena c'était très important.
fahaizana fefotona raha ianao te hita fahombiazana apetrao ho lalagna mihitsy ny mifehy ny fotoananao ny fotoana lanilaniana foana revagna de manimba fiainana sady mahataraiky amin'ny zavatra maro aza lanilanina foana fa apetrao amin'ny programme soraty mihitsy androany za manao an'izao amin'ny sivy za manao an'izao amin'ny folo za mandeha mankary amin'ny herinandro za manao an'tesitesitesite amaraparanatsika azy satria hitako ianao maiky ahotahina loi d'intellect mila mahaitsika riavana ilaina riavana ny intellectuel ary ny olona te ho tafavoaka rehetra mila mianatra zavatra vaovao hatrany isanandro sanandro anao mila mianatra vaovao hatrany za zao lasanabavy de mba samy jorovavombela aminao mihitsy fa ziska atsika miteny io mianatra foana za anao raha mahita boky vakiko tena mantsangengo izy be tsy misaraka maro betsaka mianatra foana fa tsy hoe za efa nazo diplôma de hipetraka satria ny fiainana vaovao hatrany ny fivoarana vaovao hatrany jereviny zava-misy fa ianao mividy telefôna anankiray androany amin'ny herinandro iny fa tsy haute gamme tsony fa misy gamme vaovao ndray ka mila mianatra zavatra vaovao foana ianao amin'ny fiainana mila ampy fahalalana zay le hoe intellect raha remarquenao ny fiainana feno zavatra vaovao eto ambony tany ty tena isan-karazana ny akanjo vaovao fiara vaovao zavatra rehetrarehetra eto ambony tany ty tanao vaovao foana jereo ny telefôna fa isan-kerinandro misy application vaovao foana tsy afaky ny anday anao hoe efa nataoko mise à jour ny telefôna ko tamin'ny semaine lasa fa io raha vao tonga ny herinandro misy mise à jour fa tsy maintsy atao mise à jour ka raha tsy manan-javatra ianao de miaina amin'ny zavatra passé foana indrindra fa raha vao hoe kamo mianatra de tsy maintsy miaina amin'ny zavatra efa lasa fa raha vonona hianatra de tsy maintsy iaina amin'ny zavatra vaovao misy ndray le anankiray manaraka le hoe loi du pouvoir créatif eto zany de mila manana idée anao mba hainao moa io Facebook ampiasaitsika io ny Facebook de idén'olona nge izy io hoe tovolahy 20 taona no namorona an'io ny zavatra nataony tovolahy ty de nanoratra boky niaraka tamin'ny tare zay le hoe Facebook isanandro ianao zany mila manana idée ary ny idénao ndana mba soraty le izy io telefôninao io idén'olona io hitatsika tsara fa ny zavatra telo mibaiky ny fiainan'olona amizao de ny idée de aveo ny innovation ary raha jerevanao anatin'izay fa tena betabe ny zavatra ataon'olona fa tsy mipetrapetraka fotsiny izy itsika matetika mijery le vokatry ny olona fa tsika tsy mamisy vokatra mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy mba hamokatra am'izay ne anao amin'ny anaran'i Jesosy ndana manangana asa ndana mba manangana orinasa mamorona zavatra vaovao mamorona marka ho anao de ajoatra amin'ny farany ny logonao ao anatin'izay ataovy zay tianao atao ampandrosona ny asanao aza miandry ny hevitry ny hafa fa ndana voay ny hevitrao meza manao zavatra tsara nefa tsy lafo sady azahoanao tombony satria ny olona amizao tia raha tsara nefa tsy lafo be na de anao io aza ohatry zany ny fiainanao tianao raha tsara nefa tsy lafo be de rehefa manao zavatra de ohatrotry zay ny anaovy anazy fa tsy aza maika azo tombony aza maika azo bénéfice fa ataovy le izy tsara nefa tsy lafo be aza variana fa mahaiza manaroatra fotoananao manombo manao zavatra vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy fa aza manaiky kivy aza manaiky katsokatson'olona gauche à droite anareo mpivavaka mareo mba hagnany zany mpivavaka mareo mba hitady vola ny mpivavaka aneo mankaniny ny mpivavaka iny magnefa ekolazin-jazy azonao atao tsara revagna mitady vola efa nampianariko teto angamba fa tsy ny vola ny ratsy fa ny fitiavam-bola no ratsy vitanao io mahaiza mifandray aman'olona fa olona no ampiasain'Andriamanitra rehefa hitahy anao izy fa tsy biby olona mahaiza mifandray amin'olona calcule tsara ny relation anao soraty zay zavatra tianao atao ataovy any amin'ny banky ataovy any anaty posy ataovy any anaty poketra ny volanao fa aza atao any anatin'ny fonao rehefa te hanangan-javatra anao de jerevo aloha zay mba hanananao inona ny misy inona ny azo ampiasaina ny mahamaika atsika matetika de zay tsy hanagnatsika foana za tsy manam-bola za tsy managna-ndry fa ndana mba jerevo zay mba hanananao tadio ny tenin'ny Elisa tamin'le vehivavy mpitondra teny rehefa itahany vehivavy io Andriamanitra dozy Elisa manjana azy inona no nananao tanao tsara zany fa miainga avy am'izay ampelantananao io mety tsy manana nininy anao fa mety manana hevitra mety manana idée mety afaka mamoaka andreo karazana niveau d'intellectuel anao ny zavatra mila hanananao voalohany de hevitra de tandremo le tia mitantara
ny hevitra anao za tantarainan'olona fa misy am'izao ny voleur d'idée mahaiza mba mifikitra am'zay zavatra ataonao. Hitantsika tsara angamba fa neny Davida mpanjaka tsy nanana force izy nafany niatrika ny Goliata fa nanana kosa izy intelligence. Isika mety tsy manana fond fa mila manana ianao intelligence. Zay ry avagna ny azoko natolotra, mino fa azonao fakafakaina, dininao tsara, na agny ampitan-dranomasina naizanaiza misy anao, azonao pratikena ilesina io. Afaky ny olona goavana ianao, azo atao tsara mamadika ny fiainanao ho mpandresy. Tsy voafetra ho iasa aman'olona zany foana ianao fa afaky manao zavatra. Fa matetika le saitsika voadomine ny fomba fijery hatram'izay de mieritreritra fa tsy anjaranao ny anao zavatra goavana. Isika rehetra ry havana dia nateraka mba ho lehibe, nateraka mba ho goavana, nateraka mba hife zavatra. Tsy manavakavaka tavan'olona ny fahombiazana fa ndana mba harao zay mba instruction omeko anao eto fa hitondranao lavitra. Mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Ampifaliana trano no anonako fandresena, fahombiazana, fiadanana amin'isa tokantrano. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.